Mamy toerana fa fampahafantarana. ahoana moa le resaka tagman mba miteny eo mba hitany zalako hoe nandalo teto zany tonga izy zany tonga izy zany a Raha de Tagaman. tonga de Fa nisamborinay a Ah. tonga avy any andafy izy de nisamborinay de nandalo teto izy tamin'ny zoma Mm. de nifampiresadresaka kely taminay teto de Dia ahoana? hono izy velomany amin'ny Dao lery ihany. jerena raha. Dao jerena raha. Izao andro ny midi magnifique zao ny vahintsika fa araky ny nambara teny am-piandohana dia ny RGP Tagman anisan'ny mpanakanto vahiny azy mpanakanto manana maizy azy tokoa izay mipetraka sy monina any ampitan-dranomasina any miarabanao manatratra ny araba. Miaraba ny rina sy ny mpiara-miasa amin'ny rina rehetrarehetra. Fanko kely ary aloha hoe vahintsika an'io Ramatoa. Ay le fango hoe zavakantotsika an'io Rama. Graffeur, street artiste. Inona zany? Artiste manao inona zany? Artiste. Izy moa zany teny anglais fa amin'ny avy amin'le le street moa zany avy amin'ny teny hoe lalana. De mpanao zavakanto lalana zany. Malalaka be zany le teny fa am'izao moa zany le terme street artiste nampiasaina amin'ny resaka hoe graffiti fa somary misy teknika na vaovao zay nalaza i Banksy moa zany tena l'ancien le anarana hoe street art zany. Le street artiste ve tafiditra anatiny reny ohatrany hoe mihirahira any anaty métro, mihirahira any amin'ny zaridaina reny? Azo lazaina satria ara eny amin'ny lalana azo lazaina. Fa ny ara ataonao tsy zay? Tsy zay. Fa ny ara ataonao dia hosodoko eny amin'ny lalana. Hosodoko eny amin'ny lalana. Fa tsy manao ianao hosodoko ohatrany hoe amina anaty tableau. Manao koa satria teny amin'ny lalana zany ny andohana de be dia be ny olona manontany rehefa manao sary eny amin'ny rindrina eny hoe miintéressé anay ny œuvrenao fa ahoana zany ataonay raha ohatra mba te hividy na hoe raha mba te hanana de moa misy koa le galerie zany miteny hoe possible ave mba afaka miara-miasa na ohatra zany de teo na tonga levitra hoe manina tokoa moa raha zany raha ohatra ka manao tableau atao amin'ny support sur toile zany mba hoe afaka hoentina any an-trano. Fa le izy zany ianao io zany hoe graffiti zany hoe bomba sa manao peinture Bomba zany ny anisan'ny matériel hoe be mpampiasa indrindra satria ny antony zany le miasa amin'ny bomba zany rapide malaky be ny fomba rehefa mandoko amin'ny bomba. De tany amin'ny fiandohany tsy inona le graffiti zany hoe resaka revendication de resaka provocation koa le izy. révolte. De zay no mahatonga le tag zany zay ny atombony hoe le graffeur zany te haneho ny hevitra n'izy de par provocation eny amin'ny lalana zay ny atomboly izy. De aveo moa rehefa nitatra le izy tafiditra ao anaty le côté esthétical izy zany de teo am'izay le hoe développena zany lasa art. Zay no mahatonga le lettrage na graffiti lasa hoe tag fa no nasiana fikarohana zany au lieu de manoratra ny anarany tsotra ambomba mainty mety hoe natao couleur anankiroa na de nitatra ohatr'izay le izy. Ianao zany mahay manao sary. Ahoana nahatonga anao lasa nahay nanao sary? Le fahaizana sary angamba de efa hatramina kely any efa tia manao sary angamba ny tena marina. Fitiavana manao sary. De ino no nivelatra de mianatra moa zany le fitiavana ao tafiditra ao anatin'ny efa ohatran'ny fiainana andavanandro le izy de iainana isan'andro zany. Ohatra mbola kely mihinan-kanina de zao mbola mihinan-kanina mahay mihinan-kanina. Mipetraka ianao sy monina any Frantsa. Eny taona teo zay ianao tany Frantsa. Fa manana ihany koa ny galerie zay ahitana ny sanganasanao. Manahoana ny fandraisan'ireo vahiny
ny sangan'asa izay ataon'ny RGP Dagman. Le izy ahitsiko hoe atelier zany le izy satria tsy natsoka hoe galerie satria nahatonga anananao le izy hoe atelier niara niasa tamin'ny galerie maromaro atao Paris. De le problème le galerie zany misy tsy le olona rehetrarehetra mandeha makany am'le le galerie mijery le fampirantiana satria réservé ho an'ny olona hoe zay tena liana am'le resaka art. Nefa ny tanjona hoe misokatra amin'ny vahoaka maromaro eny amin'ny lalana zany. De zany nahatonga nanao an'izy hoe atelier satria afaka mandeha daholo ny olona mijery le izy zany na nizan'izy io na olon-tsotra na olona manao costard na olona. De fandraisan'le olona le izy le olona zany surpris satria le toerana misy an'le galerie koa toerana somary hoe village any ambanivohitran'ny France zany. Tsy ny olona zany rehefa tonga mivizity any de mijery le architecture ny tena tongavany. Moa le tanàna koa malaza am'le resaka hoe librairie. De surpris ny olona mahita le street art satria amin'ny ankamaroany fahitan'ny olona azy anatina métropole tanàna lehibe zany ny ahitana azy eny amin'ny urbaine eny amin'ny ino zany eny amin'ny lalana masina na amin'ny autoroute. De ny tiako naseho hoe ao anatin'ny tsy voatery hoe any anatin'ny grande ville any zany vao misy vao afaka manao an'le street art fa afaka atao koa na any anaty village na any amin'ny nature. De tian'le olona le satria surpris le olona rehefa tonga ao tsy apozin'le olona le izy. Mijery an'ity boky anankiray ty zay Zion Expo Montolieu. Ianao no nanao azy ny sangan'asanao ny atao anatiny ary ny latsoratra kosa de Pierrine Didier nanao anazy. Rehefa mijery an'izy ity de zavatra anankiray tena tsikaritro tena miverimberina matetika ato de tanalahy. Satria hoe tanalahy ny foko ka mahay miova loko sa inona mahatonga an'le izy tanalahy ny tena betsaka atao anatin'le sa zay ny tema hoe tanalahy tsisy tanavavy mihitsy ato. Le matetika miverina foana le question hoe fa maninona no tanalahy de betsaka zany ny antony nahatonga le izy hoe tanalahy satria ny fahazazana tany ambanivohitra tany zany no nahalehibe anahy. De ny tanalahy eto Madagasikara moa anisan'ny firenena hoe manana tanalahy be indrindra manerana an'izao tontolo zao ary tsika arenantsika zany le izy. De fitambaran'izay nahatonga anahy hoe maninona moa raha ohatra hoe le tanalahy no atao personnage zany satria atao ohatran'ny karazana signature zany. De zay zany anisan'ny soa anankiray. Avy eo ny faharoa le araka le ntenenina atao miova loko hoe ndraisiko ohatrany hoe personnage zany identifiena olona satria tsika koa zany mitovy amin'ny tanalahy ihany hoe rehefa mifindra firenena ohatra de tsy maintsy voatery misadapta amin'le culture le olona na ohatra hoe misadapta amina mpiaramonina na de ohatrany hoe tsika zany miova loko fa dans le bon sens. Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme hoe satria matetika ny olona raha vao miteny hoe miova loko de matetika hoe mamadika palitao na ohatratra zany fa ninahy dans le bon sens du terme zany hoe afaka misadapta tsy voatery hoe manadiny maha izy anao nefa fa afaka koa nefa miara-miaina le hoe fiarahamonina harmonie zany. Zay koa anisan'le izy. De fahatelo le couleur an'le caméléon zaho zany mpilalao loko de caméléon anisan'ny hoe biby mitondra loko maro be indrindra. Ny tonga eto Madagasikara ianao am'izao fotoana izao mandalo eto Madagasikara de aharitra eo amin'ny ray volana eo ray vola mahery. Asoatarina avy hoe inona no antondianao zany zao mitsidika fianakaviana sa misy ihany koa ny hetsika zay tokony iarahantsika mifanotrana? Izy rehetra fa ny
eo zany any za anisan'ny hoe mamangy fianakaviana fa rehefa makaty zany de miezaka hoe mitondra sy mikarakara hetsika de mpikarakarana ny hetsika zay atao any Ambositra zany zay en partenariat avec l'Alliance française de amin'ny début novembre zany karazana hetsika manodidina ny graffiti sy ny mozika de faharoan'izay mandalina ny resaka ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana moa zany de mikarakara tetikasa ao anatin'ny éco-construction de mikarakara projet anankiray zany fampandrosoana village anankiray eo Ambositra ao miresaka hoe fanatsarana ny andavanandro ny olona mipetraka any zany le confort resaka confort confort resaka jiro sy rano zany sa hoe tafiditra ao anatiny tafiditra ao anatiny zany hoe tena autonome zany hoe tena tetikasa social zany zay le izy fanontaniako alohan'ny farany ianarana ve io fanaovana io sary io sa tsy hay io raha tsy rehefa hoe fa don anatinao le izy ny anazy zany efa fitiavana angambany azo lazaiko aloha satria noho ny fitiavako aloha izy de voatery mikaroka voatery mandalina lizy mianatra mandalina isan'andro hatramin'izao mbola mianatra foana de rehefa tianao le izy na hatramina kely anao de ataonao zany zay ahaizana le izy zany hoe raha zay zany efa tara loatra zany zao satria tsy nahakely ana intsony mbola ka de eo indrindra tiako tenena hoe fa afaka ianarana koa nefa le izy satria le am'le ianarana le teknika indray zany ny ianarana am'le izy fa satria le fanaovana le sary le inspiration iny miakina amin'ny olona tsirairay rehefa nananao ny inspiration de afaka mianatra teknika ianao hoe amoahana le inspiration zany fantanina farany izy ny tena anarany RGP Tagman zao hoe anao manontany an'izany am'izay tadidimila tsara misy hoe Jean Pierre kely sis Jean Pascal Jean Pascal Tagman antsoa Andrianjafy sotranao Jean Pascal Andrianjafy isika nanaiky vahiny eto amin'ny Midi Magnifique ary inona sy antenaina fa mbola isan'ny fiara-miasa santatra bavarano ny anio fa ny manetsa be mbola ho avy ary ny graffiti zay mbola atao ihany koa mbola ho avy betsaka misaotra nanasa de misaotra atsika rehetrarehetra zay nanaraka hatramin'izay sy manao courage zay ihany koa no ivadiantsika lafin-javatra hafa indray manaraka hatrany ny fandarana Midi Magnifique isika amin'izao atoandro izao. Bon appétit raha sendra misakafo ianao. Ye mazotoa tokoa reto raha sendra misakafo anaraka dokam-barotra kely aloha tsika.